ho aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay ankalantsika ny afatra amin'nytian'io ty ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Luka 4:12 andininy 2:12 ka hatramin'ny 7:20. Luka 4:20 andininy 2:12 ka hatramin'ny 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary raha tsy mbola tonga izany rehetra izany dia hisambotra anareo izy ka hanenjika ary hanolotra anareo ao amin'ny sinagoga sy ao an-tranomaizina ka hoentina eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo no ny anarako dia ho tonga vavolombelona aminareo izany. Koa aorena ao am-ponareo ny tsy hevitra raha teo izay havalinareo fa izao no hanome anareo vava sy saina izay tsy ho azo ny fahavalonareo rehetra valiana na resena, ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary ny havana mantsakaizy ianareo. Koa ny sasany aminareo dia ho vonoiny ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, nefa tsy hisy ho very na dia singam-boly iray eo amin'ny lohanareo aza. Amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Amen. Araka izany ry havana dia ny fanomanana sy fampahirezan'i Jesosy ny mpianany manoloana ny ho fanenjehana hiatra amin'izy ireo. Izany no azontsika mitinana izao ampahatsoatra masina izay niraisintsika teo izao. Ary famarinana telo ry havana no ndeha ho raisintsika avy amin'izany. Ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe ho tonga vavolombelona ianareo ho Jesosy tamin'ny mpianany rehefa enjehin'ny olona sy atolony amin'ny mpanapaka. Ho tonga vavolombelona ianareo ho Jesosy tamin'ny mpianany rehefa enjehin'ny olona sy atolony amin'ny mpanapaka. Hitantsika izany amin'ny andininy 2:12 sy ny 7:20. Raha ohatra ka aveantsika vakina izy dia ozy manao hoe dia hisambotra anareo izy ka hanenjika ary hanolotra anareo amin'ny sinagoga sy ao an-tranomaizina ka hoentiny eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako dia ho tonga ho vavolombelona aminareo izany. Etsika ravana dia mahita an'i Jesosy eo amin'ny kianjan'ny tempolo izy amin'io fotoana io dia mampianatra ny olona izy, mampandre izy aloha eo ambonimbony eo fa ho ravo io tempolo io ary tsisy vato hifanongoka ka tsy horavanao izy. Nanome karazana famantarana be deaibe izy fa milohany izany koa nefa ozy dia izao ianareo reo dia miomana fa hisambotra anareo ny olona ozy, hanenjika anareo ny olona, hitondra anareo anatrehan'ny sinagoga hatrany an-tranomaizina dia tsy maintsy alainam-bavana ianareo. Alainam-bavany manko ny dikan'le hoe hoentiny eo anatrehan'ny mpanjaka. Kanefa dia izao Jesosy ho tonga ho vavolombelona aminareo zany. Zany hoe ho tonga vavolombelona aminareo zany dia hoe ho tonga fotoana ahafahanareo mijoro vavolombelona zany. Zay ny dikany. Ho lasa fotoana ahafahanareo mijoro vavolombelona zany zavatra any. Zany hoe zany ny tanjon'i Jesosy Kristy zany ao anatin'ilay izy koa occasion io izay hijoroanareo vavolombelona ihany koa eo anatrehan'ny mpanjaka, eo anatrehan'ny mpanapaka. Ilay mijoro vavolombelona moa dia tsy zavatra hoe inona fa mitantara fotsiny hoe zao ny zavatra nataony Jesosy taminay, zao ny zavatra hitanay nataony, zao ny zavatra niarahanay taminy. Dia efa mahafantatra ny Jesosy aloha zany ilay mpanjaka. Efa mba mahalala izy aloha zany fijoroana vavolombelona avy amin'ny olona nanatry maso mihitsy. Dia efa zava-dehibe zany. I Paoly nisy fotoana natsoiny Agripa izy dia teo izy tena nanao fijoroana vavolombelona mihitsy ary tonga hatramin'ny fanontaniana mihitsy izy hoe mino an'i Jesosy ve ianao ry Agripa mpanjaka. Zany ao anatin'ny fotoana angalanam-bavany anazy eo izy no tena manarotro otrany hoe mitory filazany tsara amin'ilay manam-pahefana eo mihitsy. Ka inona moa ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Ilay toe-javatra mampanary havana, ilay toe-javatra hiverina ho ratsy dia azon'Andriamanitra atao fitaovana hitoriana ny anarany iny, hanomezana voninahitra azy iny. Raha mijery be deaibe ny tantara ohatran'izany anatin'ny Baiboly Sadraka sy Mesaka Abednego any anaty laforana eo ireo no manome voninahitra an'Andriamanitra na tsy mpitao ireo
toe-javatra iverinao tena ratsy zany fa lasa mivadika témoignage ngeza be nijoroany vavolombelona fa nahita ny olona fa toa lasa efatra le anankitelo izay natsipy tao ary laha tonga ny olona maro iova fo sy anaraka an'Andriamanitra mihitsy ary ilay fanenjehana le fanagadrana i Paoly apôstôly ny akabe ratsy nidradrana izy be dia be tamin'ireo epistelonao tsy voasoratra fa izy any ponja ny manoratra tsy mijanona satria manam-potoana ka satria tsy afaka mandeha makany amin'ilay toerana dia lasa tsy maintsy manoratra dia rehefa manoratra izy dia voatahiry ny soratra dia lasa voasoratra mandraka ankehitriny izao na dia tany anatin'ny fonja azy dia azon'Andriamanitra nampiasaina nijoroana vavolombelona hanomezana voninahitra ny anarany ny zavatra rehetrarehetra ka antian'io tia dia teny aminao an'izany teny izany koa ary te-hampahery antsika rehetra mety anaty olana ngeza be anao anaty arety ianao tsy fantatra ao mihitsy hoe inona ny avoakan'ity sy ity inona marina ny tena dikan'izy ity ary nandray tena tsy fantatra ao izy fa Jesosy ny mahalala eto sao dia tsy ny mpianatra ny nahalala ny antony fa Jesosy ny mahalala ny antony hoe ho tonga vavolombelona ianareo izy io aretina izay sarotra sy tranony eo amin'ny fiainanao io aniravana azon'Andriamanitra atao anie io ho témoignage ngeza be hijoroanao vavolombelona hitomanao fanahy olona maro an'Andriamanitra na inona olana trehanao aza kivy ravana fa misy antony zao fotsiny torio Jesosy torio eo amin'ny toerana io Jesosy mijoroa vavolombelona Jesosy tsika ambarao izay efa nataony ambarao izay efa niarahanareo taminy dia zay ny zava-dehibe indrindra tsy mila hoe inona moa zany ny zavatra hijoroako aiza moa zany ny zavatra nitanterahako an'izany hiandry problème avenao fa eo amin'izay toerana misy ianao amin'izao fotoana izao mihitsy na ozy ianao eto mibiraoaka hoe dia eto aho zany no anambaran'i Jesosy Kristy amin'izay olona miditra eto ampivarotana dia eo ianao zany raha ozy ianao hoe za miasa tena dia mandray olona dia rehefa mandray olona ianao omeny tompo foana ny fomba fahanao manodinodina ny resaka eo ho tonga any amin'i Jesosy Kristy ary indraindray ilay olona mihitsy aza nefa liana dia anjaranao fotsiny voasisano manambara an'i Jesosy Kristy manambara ny asa mahagaga nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainanao fa izay le atao hoe vavolombelona manao témoignage ny Jesosy Kristy sy izay efa niarahanao taminy ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao zany dia izao hoe mba isan'izay mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy ve ianao na anaty toe-javatra inona na anatina toe-javatra inona sa le hoe za mijoro vavolombelona na milaza fahatsaran'i Jesosy Kristy rehefa mety be ny fiainako fa rehefa ao anatina olana na ao anatina circonstance ohatro sarotra amiko ny anao an'izany ao indrindra raha riavana ny voamaika tena hitomana anao ankehitriny hoe ao anatin'ilay toe-javatra sarotra sy adina mihitsy ao mihitsy toriana Jesosy Kristy fa mety izay koa nametrahan'Andriamanitra anao ao anatin'io toerana kizo izay mety hoe tsy tianao io miankina tanteraka amin'ny fanahy masina fa raha tsy miankina amin'ny fanahy masina ianao tsy vitanao zany ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe omena vava sy saina izay tsy ho azo ny fahavalovalina ianareo Jesosy tamin'ny mpianany rehefa alaina mbavany ko aza miasa saina omena vava saina tsy ho azo ny fahavalovalina ianareo ho Jesosy tamin'ny mpianany rehefa alaina mbavany ko aza miasa saina hitantsika izany amin'ny andininy fefatra ambin'ny folo sy ny andininy fahadimy ambin'ny folo raha averina vakina dia izy manao hoe koa aoreno amponareo ny tsy hevitra raha teo izay avalonareo fa izao no anome anareo vava sy saina izay tsy ho azo ny fahavalonareo rehetra valiana na resena eto tsika ravana dia mahita fa mitoetrany ny fampahirezan'i Jesosy ny mpianany manazava indray izy hoe aza miasa saina aza mieritreritra be hoe ahoana ary no avaloko rehefa tonga izay fotoana izay alaina mbavana ianareo asiana miteny ianareo atsona ianareo dia aza mieritreritra hoe inona ary no teneniko fa aoreno am-pozy ny tsy hevitra izany hoe tsy eritreritra veloha satria ho sahirana eo nareo mieritreritra raha hiteny izao tsika dia ahoana rehefa tonga ao nareo dia omeko zany nambarina no andininy fadimy ambin'ny folo vava saina izay tsy azo ny fahavalonareo rehetra valiana na resena ianareo izy
Inona moa ny tiany tenany hoe mena vava saina zany han'olo saina anareo ary ampiteny anareo zany ny dikany. Any amin'ny Matio ry havana, Matio 10:5-9 ka hatramin'ny 20 dia misy teny mitovy amin'io izay nambaran'i Jesosy. Fa i Matio moa zany no mitantara azy dia izao no anambaran'ny Matio azy manao hoe fa raha manolotra anareo izy dia aza manany amin'izay fomba hitany anareo na zay avalinareo fa omena anareo amin'izany oro izany zay ho lazainareo fa tsy anareo no miteny fa ny fanahin'ny ray no miteny ao aminareo. Zany hoe ny tiany Jesosy ambara eto zany dia resaka fanahy masina ihany. Le fanahy masina zany no ampiteny, le fanahy masina zany no ilaza hamaly amin'io fotoana io fa aza matahotra ianareo izy izy. Zay zany ny dikan'ny teny izay ambarany eto. Ary tena rehefa ny fanahy masina no miteny dia hoy Jesosy hoe tsisy na iza n'izy afaka havaly ny zavatra zay ambaranareo, ny zavatra zay teneninareo. Na iza n'iza fahavalo anginy ao anatrehan'ny zavatra zay ho teneninareo. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Tena sambatra anitsika ry havana e. Tena sambatra tsika fa tafihin'Andriamanitra n'io fanahiny io tsika. Omeny antsika koa zany hery zany. Tsy voatery andro hoe ny amin'ny tribunalany ianao vao omen'Andriamanitra anao ny hery hoe saina sy vava. Tsy eny ihany fa amin'ny fiainana andavanandro rehetra mihitsy dia miasa foana io ry havana. Mpianatra ianao, tena mila an'izany ianao. Be dia be any ry havana ny zavatra tena sarotra na ny mamaly azy ary. Fa tena vita n'Andriamanitra tsara mihitsy ny manome anao saina, manome anao hevitra, manome anao tolotsaina ary zany ny ambarany. Hanome sainanao izy hampianatra anao ny lalakalehanao, hitsinjo anao ny masoko. Jesosy tena afaka manolotsaina ny mpianatra eo anatrehana mety examen na zavatra sarotra na exposé na azo ny atao tsara mihitsy ny manolotsaina dia mitarika anao ahatonga anao halala hoe zao na izao no hitondrako an'ity zavatra ity ary zavatra zay tena ho variana ny olona hoe hoay tsy ampitolagaga ny olona satria tsy avy aminao le izy fa avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra. Raha mpiasa ianao mila an'izany koa ianao e. Angamby ianao mety hoe anao interview na hiresaka amin'ny olon-dehibe na hiprésenter projet na ohatran'izao tsy fantatro izay zavatra miandry ianao. Fa ao anatrehan'izany rehetrarehetra zany ry havana. Tena mila an'io vava spesiala, saina spesiala io tsika. Dia le saina avy amin'ny fanahy masina. Ary tena manaiky mihitsy hoe fanahy masina eto amin'ity exposé ity dia tena ampiasao tanteraka ho anao ny vavako, ho anao ny fiainako, ho anao ray manontolo. Malala olona ry havana izay efa nijoro avim-belany amin'izany mihitsy. Andehanao entretien izy tany amin'ny toerana anankiray izay tena hoe matanjaka be ary tena zavatra tena farany tiany le asa. Nefa tsy maintsy amin'ny teny anglisy ny entretien ary olona maro be ny anatrika azy eo. Misy Amerikanina misy iny. Fa vavaka ho izy fa rehefa vita ho izy io entretien io fa tena ny zavatra tsapako dia hoe tsy izaly ny teny tao iny. Ary izay mihitsy le hoe tsy vavanao na sainanao tsy izaly ny teny tao iny. Za zay tsy dia tena mahazo teny anglisy tsara izy azoko tsara daholo izy ny teny tenen'ilay Amerikanina tao nefa miteny aingana be izy. Ary za mamalo izy ohatra lasa malama zany ny vavako. Vita n'Andriamanitra anie zany ry havana raha tena miankina aminy isika. Raha tena miankina aminy isika. Ary kristianina tena mila an'io tsika. Tsy aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao zany fa mandehana foana amin'ny herin'ny fanahy masina. Hafa foana ny zavatra atao miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra. Indraindray any misy fotoantsika dia miatrahan'ny olona ohatran'ny fanontaniana sarosarom-baliana, fanontaniana adaladala sy zavatra ohatran'izany. Fa dia izao rehefa mametraka an'ireny fanontaniana ireny olona dia tonga dia anakaponao any ianao tonga dia mivavaka hoe Jesosy ampiteneno. Jesosy mehona ny valin'izany fanontaniana izany. Za ry havana dia manao an'izany mandrakariva. Satria misy olona indray tena miteny aminao mihitsy hoe ity fanontaniana ity tsy mbola nisy pastera na havaly an'ity mihitsy. Toy izay le fasoara e. Dia izy manazava eo sady mivavaka hoe Andriamanitra meo anahy ny
teny zay avaliko an'ity olo ty, inona ny zavatra andrasany, inona ny zavatra mahaly, inona n'izany fanontaniana zany. Kakabe izy enao izy mipastera voalohany nahavaly an'ilay fanontaniana, tsy iza fa Andriamanitra ny nampiteny hoe zao avaly azy. Ary io tena na manao interview na manao formation, isaka ny misy mametraka fanontaniana dia tsy maintsy zay foana nakapo hoe Jesosy ampena inona ny avaliko an'izany, Jesosy ampio inona ny avaliko an'izany, Jesosy inona ny avaliko an'izany. Indraindray eo am-pitenenana eo amin'izay ianao manomboka mivoaka tsikelikely ny zavatra rehetrarehetra sy ny ide rehetrarehetra satria izay ilay ambaran'i Jesosy. Aza miasa saina hoe ahoana moa izany ny zao dia inona moa izany ny zao, fa mandehana dia matoki ny hery tsy hita izay voatahiry ho anao. Eo anatrehan'ny zavatsarotra lalovanao ry havana, manolo-tsaina ny eo Andriamanitra io manolo-tsaina ary manome antsika zany ny zavatra ampahirizana ny mpianatra eto hoe ao anatrehan'ny toe-javatra sarotra lalovanareo dia aza matahotra fa zany ho anome anareo ny teny izay ho teneninareo, ary na io teny hoe hijoroana vavolombelona io areo inona moa zany le ho zaraiko sy ho lazaiko sy ho teneniko amin'ity olo ity, zay ena izao io resaka io koa dia ianao zany hoe tsy fantatra hoe inona fa inona no resako amin'ny patroanay hijoroko vavolombelona aminy, fa dia aza la ny andro mieritreritra be aloha fa sahiranao ianao, fa rehefa tonga le fotoana an'Andriamanitra mety le patronao mihitsy ny teny mba aza voamiko hoe ny amin'izany Jesosy zany, tonga dia eo anao tonga dia nakapo anao no mivavaka hoe Jesosy zao zany le fotoana ampiteneno inona ny zavatra tianao hitoriako sy hijoroako vavolombelona aminy eto, dia raikitra amin'izay ianao manazava. Fa eo am-panazavanao anao dia ho hitanao fa raha tena Andriamanitra no miasa, izany hoe ny fanahin'Andriamanitra mampiteny anao, dia io manko fanahy samy fanahy io dia ho voakasika ny fanahin'ilay olona. Fa raha sain'olombelona be fotsiny dia ny sainy koa no voakasika, fa raha tena avy amin'ny fanahy ny teny ry havana na dia fehezan-teny iray ihany aza dia mahavita mampitaraboka olona ka mahatonga ny olona anankiray hanolotra ny fiainan'Andray manontolo an'i Jesosy. Fa na ohatra koa io ka avy amin'ny asa saina be fotsiny ka resaka fikarohana be fotsiny na zavatra 500 pejy aza tsy mahavoaova fiainan'olona zany. Ary izay no mahatonga antsika tsy maintsy miankina amin'ny fanahy masina amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao zany dia izao hoe tena ny fanahy masina ve no mampiteny anao, iankinanao, manolo-tsaina anao amin'ny zavatra rehetrarehetra, indrindrandrindra ao anatrehan'ireo fahavalo izay miady sa mandeha amin'ny herin'ny tenanao ianao. Mitaonanao ary havana amin'ity an'io ity, angatao mihitsy io vava saina avy amin'Andriamanitra io. Indraindray ao anatrehan'ny fanaratsiana ataon'ny olona tsy maintsy miteny ianao, lasa ohatra ny teniteny masika koa ianao anatrehan'izany, fa avelao mihitsy ny fanahy masina no hiteny hoe fanahy masina no ampiteneno dia ho hitanao fa ny fanahy masina ny ala mampiteny anao tsy ampiteny ratsy ianao zany izy, tsy ampamaly faty ianao zany izy, fa indraindray ara ny zavatra ho teneninao tonga dia zavatra ohatrany hoe hafa mihitsy, tonga dia mangina le fahavalo resy. Ny famarinana farany izay hitantsika eto nefany koa dia hoe ny faharetanareo fankahalana no ny anarako no amonjena ny ainareo ho Jesosy tamin'ny mpianany. Ny faharetanareo fankahalana no ny anarako no amonjena ny ainareo ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany eo ny 9:9 ka hatramin'ny 10:9. Etsika ravana dia mahita fa manohy hatrany Jesosy ho atolotry ny ray reny. Eo zany tena resaka hoe trahison. Trahison zany hoe ho atolotry ny ray. Amin'ny teny malagasy moa hoe famadiana. Isy olona madika ary olona tena akaiky ianareo daholy. Ny ray ozy, ny reny, ny rahalahy, ny havana sy ny tsakaiza, namana reo ihany ozy izy no andeha hanolotra anareo. Reo no andeha hanolotra anareo ozy izy. Ka ny sasany aminareo raha tena ho vonoina mihitsy, zava-dozana ery havana zany zany hoe tena misy atolotra dia tena any amponja dia kapohana dia misy ho faty mihitsy ny amin'ny sasany aminareo izy izy. Dia avy eo nefa ny eo ambanimbany eo izy dia satria ambarany hoe ho halan'ny olona rehetra nareo sy ny anarako, izay ny antony zany.
fankahalana fotsiny hoe tony lasa mivavaka lasa mandeha manaraka an'izany Jesosy Kristy zany tsy tiana itsony na ianao anaraka an'izany na ianao miaraka aminay de rehefa misafidy le olona hoe araka amin'i Jesosy de tonga izy de tsy tia halala ntsony na zana n inona inona fa tena ohatrany hoe tonga de ohatrany fako ny fandrenesany azy de nefa ny zaho izy milaza aminareo fa tsy misy na de singam-boly ray eo amin'ny lohanareo aza ho very eo moravana zao de lasa ohatrany hoe misy zavatra mifanohatra ve zany fa ahoana koa ny hoe isy ho vonoana mihitsy nefa avy eo indray de hoe na singam-boly raha tsy ho very de ny antony de satria tsy mitovy le hoe fahaverezana sy le hoe famonoana le famonoana manko zavatra miatraika amin'ny vatana zany fa ny fahaverezana de ho amin'ny fanahy zany hoe mety ho vonono ny vatanareo mpitehany fa rehefa ho vonjena ianareo io vatanareo io a na singam-boly ray raha tsy isy tavela rehefa ho vonjena ianareo izy na singam-boly anankiray aza zany hoe tena préserven'Andriamanitra daholo mety hoe tapahany ny sofinareo dikan'izany tsy hoe rehefa hiakatra ho any an-danitra de lasa tsy sofina ntsony fa ny tapahandry zareo ny sofina na hoe tapahana ny tanana de tsisy tanana ntsony na hoe ny solainy ny loha de lasa tsisy volontsony miakatra makany an-danitra azona kitihana zany le vatana fa ny fahaverezana io tsy azony atao mihitsiny tsisy azony atao fa an'Andriamanitra zay ka raha tianareo izy nahazo an'izany famonjena izany de mila maharitra ianareo amin'ny faharetanareo izy no ahatananareo ny ainareo zay nambarany eo amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo zany hoe raha vakina midika teny ombonana izy sao de aoka ho amin'ny paharetana no ahazaonareo famonjena ny ainareo le aina io a de ny fanahy ihany io ny olona ho vonjena de zay olona maharitra an'izany zay maharitra an'izany maharitra eo de miharitra eo de miharitra eo de fara mety ho faty mihitsy de voavonjy izy rehefa avy eo zay le maty martiora ary ny akabetsahan'ireo mpianatra roa ny ravana tena maty tanteraka tamin'ny daholo zany rehetrarehetra zany presque maty martiora daholona izy ny apôstôly inona ravana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany ny zavatra maro zay tsy maintsy aretana ry havana raha tena teo voavonjy ao amin'ny fanarahana ny tompo io indraindray any le fankahalany zay tsy maintsy aretana zay ao tokantrano mihitsy le izy indraindray le vady any le olona akaikany mankahala manao teny manambany sy teny hafahafa io zany ve mba mivavaka zany ve mba mamaky baiboly metsara velatsi fotsiny tsalao ihany tsy mivavaka nefa ohatran'izao mpivavaka nefa ohatran'izao de tena le vady ihany le manambany ny finoanao maniratsiranao manao zay apakivy anao mampite emotra kanefa ry havana de zao mila maharitra isika maharitra fanambarany tenin'Andriamanitra raha teo ary Jesosy nefa nilaza mimbetsaka sambatra zay enjena noho ny fahamarinany zay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny fa rehefa tonga ihany le izy rehefa tonga tokoa le izy ohatrany tsy tadiditsika izany teny samihafa zany ohatrany tsy tadiditsika izany teny samihafa zany ary zany ny antony mbola amerenana azy indray ankehitriny amin'ny alalan'ny zoafatra ho fampahirezana antsika mahareta ry mpiazakazako any am-piasana any indray tena tsy tian'ny olona ianao ary tena tonga amin'le ho vonono mihitsy kapainy mihitsy ianao kapainy ianao vonono mihitsy ny anaranao atao zay ampialanao ao anatin'le departemanta le toerana samihafa satria miasa mivavaka manao ny marina tsy manao kolikoly tsy manao ny fombanay sy ny toy izany indraindray ny sasany azany noho ny fahatsara-tare fotsiny ka de daviny sasany lalovina sotrany de tsy manaiky de zany de fa lasa mahatonga kizo maro samihafa mihitsy hoe afeky teo any io alefaso makary io fironona daholo ny dossier rehetrarehetra zay raha zay nazo anambarana azy de zao aza malahelo fa fomba njavatra eto ambonin'ny tany zany fomba njavatra eto zany fa misy ny zavatra zay voatahiry ho anao amin'i Jesosy ary voatahiry tsy azony izany izakitihina mihitsy miaraka amin'ny famonjenanao ary zay ny mpanjino de io zany hoe na hiala androany de androany amin'ity asako ty raha tsy problema zany fa any Jesosy ty ato no mijoro vavolombelona ao amin'ny anarany
ka raha lany ato dia meny toerana hafandray ahy zany ijoroko vavolombelona ny dikany rehefa tena zay no ijerevantsika azy ry havana tena tsisy matahotra an'izany fahafatesana zany satria mahatsiary le aorianany fahafatesana mantsy zany re natonga ny rahasalama ho faty tena hoe ho samaty martore vehivavy zany rahasalamy zany ary zanak'olona ambony zany rahasalamy zany aza sakananareo ny lalako iona amin'i Jesosy Kristy io izy zavatra efa hitako ve ozy dia ho avotsotro indray ny saka aza ry havana mahavita hoe eny efa nantana-tsaka ena raha tsy avotsony maika fa ny tsika fiainana mandrakizay dia avotsotra ve efa azonao zao le fiainana mandrakizay dia ho avotsotrao ve satria hoe matahotra ianao ny ainao ny faharetana an'izany no azahoana azy maty ihany rahasalama martiora maty izy fa aiza izy amin'izao fotoana izao azo antoka ry havana fa eo atratra ny Abrahama izy ao amin'Andriamanitra izy miadana ary reo namono azy kosa reo le olona nyosy dia nanaka an'le resaka voninahitra kely resaka arina kely zany tsy zany nanomadihana an'Andriamanitra lasaiza samy tsy maintsy ho faty daholo koa ane fa lasaiza fa tena mipetraka amikosa aminao ary dia izao hoe moa maharitra va isika eo anatrehan'ny fanenjehana sy ny fankahalahana samy hafa izay ataon'ny olona amintsika samy memenina ny taonantsika ry havana mba tena hoe izaka izany amin'ny mpifaliana hoe hoay tena tanteraka amiko ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra tena izao zany ny sinina men'Andriamanitra ary tena mila ny fanahy masintsika miankina ny fanahy masintsika vao mahavita zany fa raha amin'ny herin'ny tenantsika vao misy mandrahona kely anankiray fotsiny tonga dia atsipony olona sasany amin'ny baiboly hoe tonga dia efa tsy hoe atsipony fa tsy mapotrapotra nitsony io baiboly io fa matahotra izy tsy apotrapotra nitsony io raha fitinina ry havana zay rehetra nambara teo dia izao voalohany hitantsika teo hoe ho tonga ho vavolombelona ianareo ho Jesosy tamin'ny mpianany rehefa enjehin'ny olona sy atolony amin'ny mpanapaka ny zavatra dia ataon'Andriamanitra miara-miasa ahasoa izay tia azy ny zavatra dia ataon'Andriamanitra miara-miasa ahasoa ny fanjakany ary rehefa hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ny tanjony dia azon'Andriamanitra ampiasaina na dia ny trano maizina na ny fandrinan'ny hopitaly na iza na inona toe-javatra eo amin'ny fiainantsika ary zany tsy tokony akivy antsika fa izao fotsiny naiza misy ianao amin'izao fotoana izao mijoroa vavolombelon'i Jesosy Kristy. Ny faharoa dia hitantsika teo hoe homena vava saina izay tsy ho azo ny fahavalivaliana ianareo ho Jesosy tamin'ny mpianany rehefa alaina am-bavany ko aza miasa saina hatramin'izao andro ankehitriny izao rehefa mandalo fotoa tsarotra ry havana dia tadidio fa afaka nomen'Andriamanitra an'io aide io sika ary le fanahy azy mitoetra ao anatintsika mihitsy ilay aide izay hanome antsika ilay vava spesialy hanolotra antsika ilay saina spesialy ka tonga ny zavatra izay ataontsika ho zavatra spesialy tsy voatery ahibe takan'inona ianao fa homen'Andriamanitra ny saina ianao dia ho hitanao fa gaga ny olona gaga ny fahavalo tsy mahita lahatra intsony satria ain'Andriamanitra ataony manome anao ny teny izy eo teneninao amin'ny fotoana ary ny farany ny faharetanareo fankahalana noho ny anarako no amonjenana ianareo Jesosy tamin'ny mpianany toy izy ny vavaka ao aza avela isanakatsakana ny dianao any an-danitra dia ho an'Andriamanitra ray rano ny voninahitra amen.